Tean'Andriamanitra roa samihafa nefa afaka mifampitohy ihany rehefa mandinika tsara isika. Ny tean'Andriamanitra izay norenesitsika tamin'ny maraina dia izao ny hoe ilay fomba an'Andriamanitra antsika. Jereo tsara fa ny farantsika tamin'ny Josefa dia voalaza ny Baiboly fa io Josefa io dia nisan'izay namidiny rahalahy izy. Tena nandalo lala tsara izy kanefa Andriamanitra nomba azy ka dia namonjy sy niafaka tamin'ny fahoriana rehetra Andriamanitra ary nanome azy fahasoavana mahagaga tamin'ity Josefa ity. Amin'ity tapany biblia itsika dia hijery amin'ireto teny anankitelo izay tansaina reto. No fampirizana fotoana mahatonga antsika hitanisan'ireto teny reto. Ny teny anankiray izay tansaintsika voalohany dia lehibe izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Timotea izany. Timotea no mangalantsika teny anankiray. Ao amin'ny bokin'ny Timotea dia ahitantsika izao boky andininy anankiray izao. Ao bokin'ny Timotea dia ahitantsika izao teny izao. Timotea faharoa fahaefatra ka ny andininy 9:7 no bafetsika. Timotea faharoa fahaefatra dia ny andininy 9:7. Mivakoka izao ilay teny izay voasoratra aminazy izany avelina manao hoe tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsy ny tenako dia tsisy nombaly fa mandao ahy avokoa izy rehetra. Aza hosaina poely ane izany kanefa ny tompony tsangana teo aminako ka nampahery ahy. Mba ho tanterana tokoa amin'ny taoko ny fiporiana ny teny ato ao reny Jesokristy rehetra izany ary izao novonjena teo ambavan'ny levana. Ity teny Paoly ity dia manambara hoe kanehozy ny tompony tsangana teo anilako ka nampahery ahy. Misy fotoana zany ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Misy fotoana zany, misy vanim-potoana zany tsika tsararay avy dia mikataka sy mitady izay fampiarezana manompa an'izay. Ary na dia Paoly azy teo amin'ireto olona mpiara-dia aminy, mpiara-miazakazaka aminy, dia misy fotoana milaoza ny namany izy rehefa mbanandahateny izy hanalatsiana ny tenany dia anisan'ny laoza amin'ireo namany izy. Ary rehefa laoza amin'ireo namany izy dia miady hely izy zany tena maro. Tena mero sisany teo. Ary voalaza tsara eto amin'ny tokisy andiny hoe tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiana ny tenako dia tsy nisy nomba fa mandao hoe akoho izy rehetra zany hoe ireo rehetra ireo zany dia lasa akoho. Tsisy nomba Paoly, tsy mba nisy nampahery amin'ny Paoly fa nandao izy rehetra. Teo nefa amin'ny Paoly hoy Paoly mazo manao hoe kanefa ny tompony tsangana teo anilako ka nampahery ahy. Izany hoe anehoana zany fa ny olombelona mety mandao fa Andriamanitra tsy mandao. Ny olombelona na ny namana na ny sakraina na ny hafa zany mety mahadio anao, mety mahafoy anao fa Jesosy Kristy kosa tsy mahafoy anao. Azany tsapampore amin'ny tompony tsangana teo anilako ka nampahery ahy. Izany hoe ity Jesosy Kristy tompo ity zany raha vao mitsangana eo anilan'ny mpanompo, raha vao mitsangana eo anilan'ny olom-pidina, raha vao mitsangana eo anilan'ny olona anankiray nantsonina irany dia mampahery izay. Azay fampaherezana izay ilaitsika. Azay na tokony sy laza matetika hoe aza miano Jerosalema alo manam-pamafinana ny eraky any amin'ny ahy. Ary laza izy manao hoe fa azo herinareo amin'ny tsapana marina koa fampaperepera Jesosy rehetra ny ambarantany. Fotoana tena rahantsika hery zao raha fotoana tena rahantsika fampaherezana zao. Ary tsy misy mampahery azo amiko indrindra fa Jesosy rehetra ihany. Ary zay mahatonga antsika mitehitra ny Jesosy eo amin'ny ametontsika nena. Indrindra fa noho izy efa nivita antsika tamin'ny alalan'ny rano, noho izy efa nanamasina antsika tamin'ny alalan'ny rano, noho izy efa nanao fampihavanana antsika tamin'ny ray tamin'ny alalan'ny rano. Dia fa mainka mahatidera sakinao ny tompo raha vao mitsangana eo anilanao dia mampahery anao zay. Misy karazan'olona ny any akidy anao fotsiny ataony. Raha zany dia ohatran'izao, raha zay anao dia ohatran'izao, raha izany dia ohatran'izao. Dia misy afa-tsy ny any akidy mihitsy. Vao maty anahita olona anankiroa fampiresaky. Zaho orina
izy oarina sofira izy zany dia zaho orina anaty fitaratra kely io ao anaty bus ireny izay misy efatsaiko firy no anaty bus ireny anazy lovavy ireny no miresaka zay lalakany tonga dia tsy mambamy bolingo fa tonga dia tena ambony bolingo be mihitsy tena tonga dia raha zany tonga dia mialatsika fomafeny tonga dia pitsikiako azy tonga dia aliko any dakako azy mba tsy alitsy arena sady aposiny ty le vehivavy ty mba isaraka amin'le vatany ohatra zao zany itsoky afamaritra zany jereko maninjy ohatra ny maritra ny taon'le any sady sasana bokobokony eo anatiny fa tena nahazo lovavy dia ahoana ny ataoko zany soky to tena efa dia tena nianapodika oza tena zay le olona manahena na efatsy ao Jesosy fa zao ara tena miresaka amin'ny Jesosy matetika ianao dia tsy mamelana oreny bokonao tsy mamelana re oreny tena tsy mamelana tsy te oreny tompony fa mampahery anao mandraka rehefa hoy ny baiboly aminy ny tompony tsangana teo nirao ka naninao izy ka nampahery alleluia ny tapateny faharoa jerevantsika dia ny voasoratra ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy bokin'ny apokalipsy fiteny satria ny fotoanatsika dia fodefoy dia fidinika fany amin'ilay fahatelo no manazava misy misy kely apokalipsy toko fahatelo andininy fahatelo apokalipsy toko fahatelo andininy fahatelo zao voasoratra amin'ny anarany sotoko manao hoe izay maresy dia tafilama fotsy tahaka ireo koa tsy hamono ny anarany eo bokon'ny fiainana tokoa fanaky ny anarany eo nandehanao raika sy eo anatrehan'ny anjelina zay manatsotonao ko izay zalazay ny fanampy anjelana eto ny afatra ho amin'ny fiangonana manosavy disy dia misy afatra manokany ary ao anatin'ity afatra manokany ity dia zao rehefa milady manao hoe zay maharesy dia avena fitafilamba fotsy tahaka ireo tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokon'ny fiainana tokoa fanaky ny anarany eo anatrehan'ny zia sy eo anatrehan'ny anjely izany hoe ity mpamonjytsika ity alaitsy mitsaka mitsangana eo anila zay amperezy satria izy raha mitsaka dia ny ampahely io nantana ny atonganao hitraka ny atonganao tena etieka amin'Andriamanitra ny atonganao dia resaka matetika aminy ny atonganao tena hoe tsapaka anao zany hoe manana na mpiaro zany manana n'Andriamanitra ho mpiaro anao manana n'Andriamanitra ho mitantana anao manana n'Andriamanitra zay mihevitra ny fisinina anao zay mahatoy zao anao zao anety raha matakatro ny alalo zany fitiava amin'ny Kristy zany ny alalo fitiava amin'ny Kristy dia tena tsy takatra no fiainantsika olombelona mihitsy fa ny azo amin'tinana azy dia ity le voalazo amin'ny bokin'ny apokalipsy ity filaza manao hoe fa izaho kosa tsy hamono ny anarany eo anatin'ny boky fa naiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely mba jereo koa zany nataon'i Jesosy ho azo fanao zany tsy naroban'Andriamanitra izy tamin'ny famonjenantsika fa natotr'Andriamanitra zany andika viditsika bokin'ny Romana tokofavalo Romana tokofavalo ao Romana tokofavalo dia misy azo teny zao ny voasoratra bokin'ny Romana tokofavalo io mba apontsika tena hoe inteka amin'ny mpamonjy anao mpamonjytsika mpamonjy satria zany alan'ny fitiavana zao ny voasoratra bokin'ny Romana tokofavalo andiny taraiky amin'ny telopolo Romana tokofavalo andiny ndraiky amin'ny telopolo amin'ny anarany sy fiteny mankinazy Romana tokofavalo andiny ndraiky amin'ny telopolo zao ny teny misoratra ino ary olazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra mombatsika izy no natohitratsika izay tsy miaro ny zananahy fa natohy hamonjy atsika rehetra izy tsy homeny atsika miaraka amin'ny maimaim-pona fa ny zavatra rehetra izy no ampandany olombovitran'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy izy no manamento Kristy Jesosy nefa maty sady nitsangana tamin'ny maty ka tamin'ny matio ka mitoetra ao tanana kavanan'Andriamanitra azo ny fona ho atsika tsy vitany hoe nafoy ny lanitra ny lozany ny lanitra nanakitovy amintsika olombelona izy tsy vitan'izany fa noteny izy hamonjy atsika tsy narovan'Andriamanitra izy fa natotry Andriamanitra izy hamonjy atsika sy omen'Andriamanitra atsika men'Andriamanitra atsika miaraka amiko any zavatra rehetra ka isika moa no ambony eto-vontany anjaraka hoe zanaka izany kanefa ny zana tsy narovan'Andriamanitra fa no fitiavan'Andriamanitra atsika rehetra dia natotry Andriamanitra ny zanany sy narovany
Hoy boky Romana toko fahavalanteny voalohany tsy misy fanameloana ao an'izay ohatsy ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao, Andriamanitra mihitsy mametaka antsika ao amin'ny Jesosy. Nataon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy zasy ianao dia tsisy asa afaka hanameko azy ianao satria ianao hoy baiboly Romana toko fahavalo andiny voalohany. Romana toko fahavalo andiny voalohany andiny faharoa andiny voalohany zao Romana toko fahavalo andiny voalohany amin'ny anarany Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fantaniana petraka tena ao amin'ny Jesosy marina Jesosy ianao. Ary Jesosy ve atamiko marina, za ve tena ao amin'ny Jesosy marina. Raha izay hoe dia zao tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Sy olona napetraka Andriamanitra tena ao amin'ny Jesosy. Zava-dehibe dia zany hoe ianao napetraka Andriamanitra tao amin'ny Jesosy zany. Tsy vita zany fa io Jesosy io no mitsangana natsangana tamaty ary mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra. Mbola mifona ny fitariana tsy azo tonoina ho aso anao. Ny asan'i Kristy Jesosy ho aso anao zany dia mifona ho an'izay tsy fantanterahitsika, ho an'izay fahalemetsika satria tsika olombelona rehetra dia todinina dia voadidina fahalemena. Ary zay mahatonga ilay ten'Andriamanitra Romana toko fahavalo andiny enina amby roapolo. Romana toko fahavalo andiny enina amby roapolo mazo manao hoe ary koa zany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika. Fa tsy fantatsika izay varoka tokony ataontsika fa ny fanahy no fona fitaraina tsy azo tononina. Ary zay mandinika ihany koa dia mahalala izay hevitry ny fanahy satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Izany hoe ety ambony tany nomen'Andriamanitra antsika fanahy masina io solotena n'Andriamanitra, solotena ny Jesosy Kristy tompo mitoetra ao anatintsika. Eo an-tanakavanan'ny ray Kristy Jesosy mifona amintsika eo an-tanakavanan'ny ray. Ka hoy baiboly raha misy tsy manana an'iny dia manino? Zany hoe ity voninkazo zany efa tsisy fona tsony ilay olona, tsisy fotoana ilay vavaka eo anatin'ny Kristy Jesosy tsony satria io fanahy masina io dia solontenan'i Jesosy. Jesosy milaza hoe mahatsara anareo fialako fa raha tsy miala dia trovany aminareo mpananatra. Izao ity ambony tany dia io zany alalàna fanahy Jesosy no manana ao fanahy satria zanaky ianareo dia niarahin'Andriamanitra fanahy zanany mitoetra am-potsika miantso hoe ahoana ampahray io ilay fanahy masina zany manaprova fa tena any Jesosy marina ilay olona io. Ary na Jesosy marina io io dia eo anatany eo anatrehany n'Andriamanitra indray Jesosy hoe hitanao ny raha efa nalatsaka ho azy, ho fanamarinana azy, ho fanadiovana azy, ho fanamasinana azy satria niarika azy teny ivelany toy afa masina azy amin'ny rano. Ny rako no mbola fampihavanana taminao sy taminy dia notrasain'i Jesosy io niasan'ny rano. Nyle rako nampiomana fahatezerana ary tsy vitan'izany nomena nandray fanamasina azy taminao dia nampatsaka sany tamin'ny andro Pentekosty tany mankaty. Noho izany manana ny fanahinao izy na ny fanahy ao anatiny. Noho izany io fantatry ny satria nahoana ny rako nanadio azy, ny rako nanamarina azy, ny rako nanamasina azy, ny fanahiko no ho aminy. No izany dia mifona ho azy ary satria ilay fanamasina mifona fitaroana anaty azy tonoina satria hoy baiboly hoe mamonjy ny fahalemetsika mba mana-pahalemena itsika iray. Tena sangaza aminao fa tena mandany ianao raha milaza tena za ho dia tena tsisy tomika, za dia tena tsy manatsy, za dia tena navraka, za dia tena tampiraka tsy tompo. Fa manana fahalemetsika saingy no ilay fanahy masina ao amintsika mamonjy ny fahalemetsika. Aby Kristy Jesosy mipetraka zanakavanan'ny ray mbola mifona ao atsika ary tsy vitan'izany Jehovah avolombelona eo mason'ny ray Jesosy le ray. Izany tsy hamono ny anarany io anatin'ny boky ny fiainako satria efa ahy io zany viteny io ary diko lafy tamin'ny alalan'ny rako. Olo maovity io, olo marina io, olo masina io no ny amin'ny rako, olo masina io no ny amin'ny fanahy. Noho izany tsy hamono ny anarany ahy io mbola eto aho solotena azy maty no misoleta maty no mifahotana fa mivelona kosa aho fanamarinana azy reo. Noho izany dia mitsotra volombelona rehefa vovidiko rehefa lasoko reo ary oaso anao Kristy Jesosy an-tanakavanan'ny ray mitandrina dia leo ny atonga le anaranao, le atonga le anarako, ny atonga le anaratsika tsy anina hono e sy voavafa anatin'ny boky ofitsaina zay tena akoka ray tsara amin'izao Jesosy zany. Arovy eo anatin'ny boky ofitsainanao le anarako tsotsokory fa tsika moa mahatonga an'eo anaratsika bokosika io le voalasan'ny ten'Andriamanitra reny bokin'ny Exodosy telo roa telopolo andiny roa telopolo andiny telo telopolo folo aketsy no hitanao manantsika ny hafahafaharoty satria miaraka sasakazaka be ny tsika nefa
Polisitikana anankiray fahatelo. Rahatsika izay manontanoa. Exodus roa amby telopolo dia ny andiny roa amby telopolo andiny telo amby telopolo. Exodus roa amby telopolo dia ny andiny telo andiny roa amby telopolo andiny telo amby telopolo. Akiny akiny avy manontanoa. Ny anaran'i Jesosy. Rahankehitriny, enga nefa mila fahoriana. Avy tsara izy. Anaran'i Jesosy. Rahankehitriny, enga nefa mila fahontany ianao. Raha tsy izany ny fonanao ao, vonoy eo amin'ny bokinao izay misoratanao ny anarako. Fa hoy avy tamin'ny Mosesy, na iza namotatamiko, dia vonoiko ny anarany eo amin'ny. Eto zao dia zao hoe nahoana moa Kristy Jesosy mitsangana eo alohan'ny ray iny hoe raio, za marina tsy hamono ny anarana io, eo anaty anao e, eo anaty anatontelo marobe reto, tsy hamono ny anarana eo anaty anao a. Dia satria hoy Andriamanitra hoe na iza ao anaty hoe iza mamota izy antro dia ahoana ny anarany vonoko ny anarany aiza. Zany hoe Andriamanitra zany tena malaza mihitsy na iza zanako na iza manota antro ho vonotro ny anarany ao anatin'ny boky. Ary mahatonga Kristy Jesosy mitsofa volom-peno alohan'iray hoe raio tsy vonona ny anarany io fa nefa novidiko tamin'ny alalan'ny rako, efa mamariko tamin'ny alalan'ny rako, efa mamasiky tamin'ny alalan'ny rako. Ary vitan'izany ihany fa meko azy ao mifanarany toy manamafy le fanarasinana ao anatiny, mahatonga azy olo-masina ety ambony tany, mahatonga le fanamasina mifona ho azy, dia za koa manamafy santsitsina ny fanamasina zany, ary dia matongana. Dia hoe Andriamanitra hoe iny any hoy amin'ny Jesosy dia tsy vokofotoana tao boko fiainana an'iny. Nahoana moa Jesosy famijoro olombelona satria hoy izy hoe raio fantato fa izaho dia miainao mandrakariva ianao. Ka na inona zany angatana Jesosy eo alohan'ny reiny, na inona zany resana Jesosy eo alohan'ny reiny dia manaiky ny reiny. Noho izany dia anisan'ny mahafaly ary mamelona fanantenana, mamelona mpinono ny alalako ny alalanao hoe zany ilay Jesosy tena ivavahana, zany ilay Jesosy tena mpamonjy anao, zany ilay Jesosy izay matoaso anao, nandatsaka ny rano famonjena anao a, ireky ny ray a mipetraka ao tanakabanany, mifona ho anao, mifona ho antsika mahatonga le anarantsika sy vokofotoana tao boko ny fiainana satria entitra Andriamanitra hoe na iza manontantro ho vonohy ny anarana io sisa sy ho ao amin'ny dia masika fa azonao zany tena tongatsika tena entehitra misaotra Jesosy fa ay ve zany ny ady farany ataonao andry ilay lianarantsika tsy tiany ho vokofotoa anatin'ny boko fiainana satria olo vitin'Andriamanitsika ary zava-dehibe ndraiky zany. Dia nasilazany ao amin'ny verita manatry amin'ny zavatra zany. Alleluia. Dingana ny farany nga masitsy vitaka fa famanaraka zay votoizapestika nefa zao apahakely any nomeny voajentsika amin'ny dikana anankiray faharoa ty. Ny dikana anankiray faharoa dia ilay fahatelo azafady dia ilay voasoratra ao bokin'ny zao hitako bokin'ny Jeremia. Ao bokin'ny Jeremia efatra amby roapolo andiny faefatra. Jeremia efatra amby roapolo andiny faefatra marany azafady. Jeremia efatra amby roapolo andiny faefatra hatramin'ny fahaenina. Zao mety izay misoratra amin'ny anarany teko manao hoe ary tonga tamiko indray no teny miaveka manao hoe zao no laza niavy Andriamanitra Israely tahaka ireto aviavy tsara ireto no fijery ny Joda voavavo mba hanasoavako azy ireo zay noroahiko niaro tamin'ity tany ity ho any amin'ny tany Kaldiana. Dimy fahenina fa nojereny masoko izy mba hanasoavako azy ka apodikinay ao amin'ity tany ity. Ary ka omiko izy fa tsy horavako, ary amboleko izy fa tsy hongotako, ary mety foalalany any ho ave izy ary dia hooloko izy ary izao ho Andriamaniny fa hiverina amiko amin'ny fondro rehetra izy. Apitsika anankiray tokosindininy eo eny tsy maninona fa atokosindininy anankiroa dia bokin'ny Exodosy no amarana sazy dia ajantsika eo aloha ity fanazavana ity. Bokin'ny Exodosy
ny toko faharoa sy ny exodosy toko fahaefatra no jerevasitra. Exodosy toko faharoa dia zao no voasoratra ny exodosy toko faharoa ao. Exodosy toko faharoa no amaranana ity teny ity dimy andininy fahadimy amby roapolo. Zao no jerevatra ao boky exodosy toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo amin'ny anaran'izay tokony amankeny amin'ny teny. Mba hampazava azy dia zao le teny soratra ao amin'ny exodosy toko faharoa ka ny andininy telo amby roapolo sy dimy amby roapolo efatra amby roapolo amin'ny anaran'izay tao anatin'izany andro izany maro zany dia maty ny mpanjakan'ny Egypta ary zanak'i Israely misentina ny mpampony ka nitaraina ary niakatra tamin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny mpampony. Ary Andriamanitra nandeha ny fitarainany ka nitsinjo ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'i Israely ka nahampantatra azy. Andriamanitra nandeha ny fitarainany dia nitsinjo ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'i Israely ka nahampantatra azy. Exodosy toko fahaefatra teny andininy araka amby telopolo. Exodosy toko fahaefatra andininy araka amby telopolo amin'ny anaran'izay tompo dia nino ny olona ary rehefa re fa Iave efa namandry ny zanak'i Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany inyolo izy ka niankohaka. Mba hamaranako ny teny io dia ampitsika ny tokondiny anankiray eo amin'ny tantara faharoa toko fafito. Tantara faharoa no amaranantsika tanteraka ny tantara faharoa zany toko fafito. Tonga dia misy mahay ambarako ny teny an'izay tantara faharoa toko fafito zay. Tantara faharoa toko fafito dia ny andinin'ny fafito zay mbô mahay an'izay. Tantara faharoa toko fafito manian'ny pisandinina. Tantara faharoa toko fafito zay mihitsy izy fatao vampo zay vao mandray dia vakio zay mataloha vavy azy tsy manenina lasa. Amin'anatsosina makina-teny raha ny oloko izay natsoina amin'ny anara fomavy ny etriteny ka hivakoka sy hitalina tahy ary amin'ny ratsoanao dia hiaina amin'ny lanitra ao ka mela ny heliny ary atsinataniny. Amin'anatsosy ary izao dia hihiratra ny maso ary nisofoka hiain'ny vavaka izay atao amin'ny fitoeran'ity fa efa nofidiko sy mamasiniko ity trano ity toerana namako mandrakariva ary maso sy ny foko ao mandrakariva. Ary maso sy ny foko ao mandrakariva. Amarana kasatria tahaka anderatsika oly ten'Andriamanitra zay bobakitsika tao tokony jeremy amin'aza manao hoe tahaka ny rehefa aviavy reto jeky ny jota poavavo mba hanasoavaka azy. Dia ireo zay noraina niara tany amin'ny tany famite tany kaldiany famojeren'ny masoko izy mba hanasoavaka azy. Ny tena telo anankiray farany dia zao hoe zava-dehibe indrindra raha sainavavy zany hoe mbajeren'Andriamanitra zany. Zina moa ianao, zina moa zaho, zina moa sika. Kanefa zanak'i Israely reto reto Joda reto dia olo baiboly dia tahaka reto jeky reto aviavy reto no jeky ny Joda. Dia voalaza tsara ny andininy fahaefatra fa hojeren'ny marika izy mba hanasoavako azy. Io Andriamanitra io zany rehefa mijery akoana sainavavy dia niarina soa zany. Matoy no jeren'Andriamanitra dia misy fahasoavana tian'Andriamanitra hitranga sy isika aminao aho. Azy zay tena zava-dehibe indrindra. Na zay mahatonga antsika nijery toko sy andininy io nazo manao hoe dia nitsinjo ny Israely Andriamanitra. Zay mahatonga antsika nandinika ny toko sy andininy ireo fa tena ilaina ny fijerin'Andriamanitra. Raha nahalala tsara tsika nandeha tsara tsika zao bokon'ny Exodosy toko faharoa teo dia zao ny voasoratra atao amin'ny Exodosy toko faharoa io mba hahatonga antsika hatsapa hoe tena mba misy fotoana tena mba misy fijery ahy. Amin'ny Exodosy toko faharoa andininy dimy amby roapolo ary Andriamanitra dia nijery ny Israely ka nahafantatra azy. Ohatra amin'izay hoe tsy fantatr'Andriamanitra reto zanak'i Israely reto fa tena marina zany dia misy fotoana tena ilaina Andriamanitra mba mijery anao. Taka ny ray aman-dreny aiza dia varanao ijeren'ny ray aman-dreny raha dia ray aman-dreninao dia nikevarana zany andraikitra misy maso kapa kely maso fananarana kely maso fijerenana lafy
kelikely kely ny famadina zay nanao tena fitafana tampoka teo io manazo diso a manazo diso ado mambo tena haiko daholo le izy tonga de diso io mba jereo hay may zanako safosafolo kely zay tena ilainy tena ohatra ny aniny ianao mahazo le safosafolo kely ny dada sy ny manaraka tenao tena io fa miafinafy na fotoananao fanadinanao nareo ena le izy aizany kaianao tena pitrapitra Ray aman-dreny manara maso an-jana. Arahana ray aman-dreny maso an-jana. Arahana tena ray aman-dreny tena tia zanaka dia tsy manao tsara an-jana. Tsy rehefa no avy an-jana. Manara maso an-kakizy. Ny fihetsiny, sisa araka itserijery eo. Ary ty mitratseriky izy monitra. Mihoatra lavitra noho izany rasanabavy satria Andriamanitra mijery anao, mijery atsika. Ary ilaina eo amin'ny atsika zany Andriamanitra mijery atsika zany. Fa rehefa tena mijery eo zanak'Israely Andriamanitra dia nafantatra azy. Rehefa mijery eo zanak'Israely Andriamanitra dia nanasoa azy. Ary tena Davida dia nanao tombavaka manokana mihitsy ao anatin'ny Baiboly. Ao amin'ny bokin'ny Salamo ao Davida dia tena vaky vava mihitsy ny Davida tena ahoana tombavaka Davida dia efa jerentsika dia marana koa zay. Ao amin'ny bokin'ny Salamo ao zao no teny soratra ao amin'ny bokin'ny Salamo fadimy roapolo amin'ny fahaenina ambin'ny folo ao. Salamo fadimy roapolo dia andininy fahaenina ambin'ny folo. Salamo dimy roapolo dia ny andininy enina ambin'ny folo. Zao no tombavaka nataon'i Davida. Ny antony hitahirantsika reny andininy vitsivitsy reny. Salamo dimy roapolo dia ny andininy enina ambin'ny folo. Hoy Davida hoe todio aho ka ahoana sisy amin'izao folo fa irehaka mahandro ny fahorian'ny foko mialehibe afao amin'ny fahatereko andininy valo ambin'ny folo. Jereo fahoriako sy ny mahavesatrano ka mamelona ny fahotako rehetra. Jereo fahavalo ka fa maro izy ary loza ny fahakalany ainy. Arofo ny fanahy toko kamponjeo aho afa-tsy omenatra aho fa mialiko ao aminao. Izany hoe jereo fahoriako rehetra. Zany hoe tena niantsy hoe tena matodio Andriamanitra ohatrany hoe ianao zany no mavy-lamosina zany nezany zany amin'ny vady zany teo no mavy-lamosina zany matodio maty zany efa mampiasa zany ohatrany tena zany miaratsy fa zavatra misy zany fa tsy dia maneratra. Fa tena marina zany tena mila fotoana ianao hoe mba tena hitodika aminao Andriamanitra, mba tena hijery anao Andriamanitra. Ary Davida zany dia tena nilaza mihitsy hoe mba jereo ty fahoriana manjoa Andriamanitra mba todio aho. Fa ao anatin'ny Baiboly misy fotoana Andriamanitra ka hijery. Rehefa mijery anao Andriamanitra valolava fiainana. Rehefa mijery anao Andriamanitra fahasoavana mitapitapoanao zay. Rehefa mijery anao Andriamanitra hanampy anao izy zay, hamaly olanao izy zay, hanapatapaka ny gaga sy ny ziba zay, mahazo anao izy zay. Ary zay fa tonga atsika hoe tena Andriamanitra mba jereo ao tenako. Jereo a tsy hoe ilay jeren'Andriamanitra mibika sy miposta nefa onjo posta izao tsy zay akory ilain'Andriamanitra anao. Andriamanitra mijery ny bosoko mandikitra ny Andriamanitra. Nahoana moa dia nen'Andriamanitra any koa satria tsika atao anatin'ilay fianaramontsy tsy misy maserasera dia nino aho fa nanety tsara raha hoe ny maserasera tsy misy maserasera dia nino fahadiovam-posy tena tian'Andriamanitra misy mampijeren'Andriamanitra zany a ianao mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinany ao amin'ny ten'Andriamanitra zany tena fijeren'Andriamanitra zany Andriamanitra mandinika ny bosony folo zany. Misy soa anankiray dia nanazava hoe soa izy tia dokotera soa dia zao dia mino zay moa sisa zavatra tokony ihany jereko momba mitsamba dia naray na mivony io ihany jereko satria io ihany izy miaraka amin'ny fahasalaman'ny olona. Io izy rehefa tsy salama rehefa io tsy salama dia efa misy aretina hafa amin'izany mety manaraka voany olona, mety voan'ny diabeta ny olona, mety voany ihany ny olona, mety voan'izao, mety voan'izao. Fa raha io izy salama tsy fatazany diabeta zany io izy tsy sady dokotera sy nolo iny zany dia gaga aiko moa zany zay Andriamanitra tokony mandika ny boson'io miasan'io voalohany dia mamoaka ny karazana loto rehetra zay tapenao anatintsika. Fa ny tena tiana
angambana dia misitona ny fijeren'Andriamanitra rasanymary itsika sambatra madio ao fa izy no hitan'Andriamanitra matonga mahitan'Andriamanitra ianao ary ianao koa hitan'Andriamanitra ary zay matonga ilay ten'Andriamanitra zay nambakitsika teo amin'ny boky ny tantara faharoa fahavitany efatra ambin'ny folo hoe raha miova ao zay nampisoana amin'ny anarana ao hoavy ny ampiana ahoana toy mivavaka ary ahoana toy hiala amin'ino sisa nanaty fananana dia ao dia hiaino any an-danitra ary zao no masika dia aliny ahiraka fantarinandrelaka dia atam'izay ny Andriamanitra tsy mijery fa tena ilaina zany fijeren'Andriamanitra io rasaina vasakina hoana ianao le tena mitandin'Andriamanitra ny vomanontolo ianao le tena natsoan'Andriamanitra io raha miokona tsona amin'ny anaraka no avy ny tena sy vavaka ary hiala raty fanany dia hiaino any an-danitra ary zany masoko dia ahiratra amin'ny fijeren'ity izany hoe tena anisany mampihiratra ny voamason'Andriamanitra hijery anao zany ny fampiananao ny vavaka afanatreteny ampialana mareo ratsy mahazatra isan-karazany azay mahatonga atsika manatona n'Andriamanitra mbo amboarina ary le dia Jesosy zay tsy nampiren'ny raiky sy any an-danitra dia tsy maintsy hongotana diny io Andriamanitra jereo sao dia mbola misy lalàna mampahory atanazy sao dia mbola misy firadina tsy mena atanazy sao dia mbola misy fijery misy fisaina misy fiainana zay mifanohitra didina tsotitsika ao hamboary satria nahoana rehefa tena hitan'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra rany olona tsoa amin'ino anarako no avy any tena ka hivavaka sy tady mitava ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra ary zao dia ahiratra maso zany anisa mampihiratra mason'Andriamanitra tsindro anao anisa mampihiratra mason'Andriamanitra hamany olana sarivany amin'ny fiainanao tena teo anaty vavavony kipikiana ake zany an'Israely fa rehefa mijery azy Andriamanitra nikatsiratra n'Andriamanitra ary tsy namelan'Andriamanitra fa tany melanantaranaizan'Andriamanitra toran'Andriamanitra no zanak'Israely ireo ary maro ny ambon'Andriamanitra rehefa mijerena n'Andriamanitra dia momany fiainana no zany ravidiny izay olo anankitelo reo ny tombo mitsangana eo anilanao hijery anao hampahery anao ary tonga le anarano tsokosiko anatao kokoa fiainana odahin'Andriamanitra ianao zay ambolanao ary mahatonga fa raha hoavy anao ran'anatra Kristy Jesosy dia azonao antoka tsara fa misy mpiaro le anaranao ao Kristy Jesosy mahatonga le anarano tsokosiko anatao fiainana raha senady satra dia mahatonga anao fa mitsangana eo anilanao no ka hampahery anao eny raha senao anaty tsisy fijery anao dia Andriamanitra mijery anao any amin'ny rehetra zay alehanao rehetra ka hamany olana sarivana fiandrianao ary atomolona anao fa jorano no ampiny anao satria zay Andriamanitra mijery zay ilaina rasanavana io fa mbola tena mba jerena Andriamanitra arahan'Andriamanitra maty anao eo ambanimason'Andriamanitra anao ary tena ilaitsika zany hoe tia Andriamanitra tsy mba jery eo davika rehefa tena ao anatin'ny fahoriana jery eo mihitsy jereo ao tena niaina vaotra mihitsy ny Davida azay tonga Davida milaza miamoloko madio Andriamanitra tena avozy iorona marina ny fanahika tanaty satria fotoana manety zao ho atyolona tena tsy fanafavodamasona fampotena fampotana izay tena hidiakina Andriamanitra amintsika zany mba tonga antsika tena hoe raha ho avy tampoka raha masena vaky ho avy tampoka ny hoanina Jesosy dia matika fanisandreo anatin'ny vofikenana Andriamanitra Jesosy mifonaotsika arasanaty ka misy otrendao fafatena mbola afa ihany zany hoe tena ao amin'ny fozany satria mbola zany tena Andriamanitra santena fitanana manao hoe zaka dia raha santy sotrotsika dia mbola miaraka satria tena ataon'Andriamanitra zava-dehibe eo masiny mifankatesana masony zany mba tsy hanampy sy hanaminao any mason'Andriamanitra ny fijeren'Andriamanitra tananaen'Andriamanitra ahitsangany eo anilanao any izy ka hampahery anao atyvitan'ny zany fa manana ampy tenao fa le Kristy Jesosy zay zanaky ny ray nandatsaka ny rano mividy anao mividy atsika namonjy antsika miaro pianarana tsokosikoanatokoko fiainana azo antoka le fanambotana aiza Alleluia. Alleluia. Alleluia.